fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Henri Anirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra miaraba tompoko Pasteur Isidore Henri Anirina no tafaraka amitsika ndray androany tain'Andriamanitra isika mianakavy ivavaka aloha isika raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny afahana ndray tondra ny teninao ny alalan'izao fahita lavitra izao amin'ny anaran'i Jesosy amen manana fandaharam-potoana tsara dia tsara tsika ny amin'ny sabotsy izao indray etsy amin'ny Maison de la Culture ny zavatra ho ataontsika ao ny amin'ny fotoana io dia torolalana sy vavaka manokana momba ny fivelomana zay ny zavatra atao ao iaraha mahita iaraha matsapa ny zava-misy ankehitriny ny amin'ity akony fiboana ity ny zavatra atrehan'ny maro ankehitriny tsy miady ny olona mba avita trano ny ankabeazan'ny olona tsy hoe miady mba azo fiara tsy hoe miady mba ahatsangana orinasa tsy hoe miady mba anana asagoavana tsy izay ny tena ady ny vahoaka maro anisa ankehitriny fa miady ny olona mba hahita zavatra hohanina miady ny olona mba hahita sakafo miady ny olona mba ho voky izay ny ady ny olona ankehitriny naiza naiza le atsika eto Madagasikara dia izay ny ady ny olona amin'izao sahirana ny olona ny amin'ny zavatra hohanina sahirana ny olona ny amin'ny fivelomany sahirana ny olona hoe ahoana no ahafahana mihinana intelo isan'andro maraina atoandro hariva ary tsy vitsy amin'ny olona amin'izao fotoana izao tsy mihinana ara-dalàna intsony tsy misakafo ara-dalàna intsony mety atoandro sy hariva izy no misakafo na mety hoe maraina sy hariva amin'ny atoandro eny dia manaonao zay afenofenony kibo eny fotsiny sahirana ny olona eka ny sabotsy zao dia tsy hoe ivavaka fotsiny isika fa ndray toromarika torolalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fivelomana azadino fa tsy afaka ny iaina tsara ny olona ao anatina tokantrano anankiray raha tsisy olona mampidibola ao an-trano na ny raim-pianakaviana ny mampidibola na ny renim-pianakaviana ny mampidibola betsaka ma raim-pianakaviana amin'izao fotoana izao tsy mahita tao fa ny renim-pianakaviana indray no mampidibola be dia be zavatra mitsimbadika amin'izao fotoana izao ohatra fotsiny zao hoe manao taxi brosy ohatra rangahy tapaka ny lalana ankehitriny tsy afa-mandeha ny taxi brosy dia i ramatoa indray no mamelona be dia be ny tranga ohatr'izany ankehitriny satria misy asa mifampiankina tanteraka amina fisokafan'ny lalana zay moa tsy dia hoe olana loatra hoe izy ny mampidibola amin'izao ny raha ny imamansa ipapatsy amin'izany resaka fa hoe tsy maintsy misy olona anankiray farafakeliny ao an-trano mampidibola ao anatina tokantrano fa afaka miaina ny ankonana fa afaka mivelona ny ankonana ka ny fivavahana tompoko tsy kolotsaina samihafa mihitsy ny fivavahana sy ny kolotsaina zavatra samihafa fa ny fivavahana dia tena fiainana andavanandro na Jesosy tetỳ amboniny tany ny sakafo ary matetika izy miaraka amin'ny sakafo amin'ny mpianany tsy hoe rehefa hoe resaka Jesosy no resahana dia raha inay izay ny an-danitra izay tsy zay tsy hoe rehefa Jesosy no resahana dia
maty tamin'ny azy fizarena izy dia io izy mampalahelo be dia indry mampalahelo nanaovan'ny zareo ny zanak'Andriamanitra tsy zay fa rehefa Jesosy no resahana dia resaka fiainana andavanandro mihitsy mifaoka ny fiainantsika amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ary miatanteraka ny fiainantsika Andriamanitra ka izay no mahatonga n'ilay fotoana amin'ny sabotsy zao ho an'ny isa tokantrano isy toro lalana isy toro marika ara tsoratra masina avy ao anatin'ny Baiboly toromarika velona toro lalana velona ho an'ny fivelomantsika azadino fa rehefa tsy misakafo any ao an-trano ao mafy any ary tsy vitsa rehefa jerenao ny olona amin'izao fotoana zao hitanao eny amin'ny andriny mihitsy hoe sahirana hitanao eny amin'ny tarehiny mihitsy hoe mafy miady misorotra eny amin'ny andriny renao eny amin'ny zavatra teneniny hitanao eny amin'ny fietsiny ary lasa fetsifetsy ratsy ny ankamaroany olona lasa ratsy fanahaza ny namantsika sasany noho ny amin'ny ady mpiainana ka raha mety nareo mianakavy ao an-trano mihitsy tongava amin'ny sabotsy zao fa ivavakytsika ho an'ilay fivelomana hoe inona ny fivelomanareo mianakavy mety bajajy chauffeurna bajajy ianao ohatra dia inona hoe ivelomanareo mianakavy ao dia isy toromarika sy torolalana omena ara-tsoratra masina hoe ahoana no atao satria ity ny mafidiram-bolatsika ity ny mafidiram-bolatsika dia isy vavaka ihany koa atao momba n'izay fivelomana izay mety manao gargote ny fivelomanareo mety tsy mama ihany ny ao fa ao ihany koa ny ankizy manendy mofo ao mahandro paty ao ao ihany koa ny ankizy miaraka miasa amin'izany resaka gargote izany dia nareo mianakavy mihitsy zany no miaraka manao an'izay asa izay isy toromarika isy torolalana ara-tsoratra masina ary isy vavaka ao amin'izay azadino fa Andriamanitra dia tsy mitany olona amin'izao fotsiny fa Andriamanitra mitany olona amin'ny alalan'ny asa zay ataony tsy possible zany hoe ianao tsy manao ninina dia tahina Andriamanitra amin'izao fotsiny ianao tsy possible mihitsy zany hoe tsisy ninina ataonao fa mivavaka fotsiny ianao dia tahina Andriamanitra ianao satria ianao olona mivavaka fa lay asa ataonao no hitahina Andriamanitra anao jereo tsara Joba dia lehilahy nanan-karembe tamin'ny fotoan'androny izy no nanan-karena indrindra tamin'ny zanaky ny tatsinanana Moyen Orient tamin'izany andro zany izy no nanan-karena indrindra fa zao ny voasoratra rehefa nanontany any Satana Andriamanitra hoe fa mba nidininao ve i Joba mpanompoko izy raha i Joba indray ozy Satana tsy hitako mihitsy zay fomba anaovana an'iny lehilahy iny satria zao ozy izy ianao ozy nanisy fefy manodidina azy sy izay ananany rehetra dia dikan'izany raha ohatra ka hikasika ny fiainan'ny Joba zay dia tsy mahavoakasika satria asianao fiarovana izy tanao amin'izany fa misy fiainan'ny olona misy fiarovan'Andriamanitra tsy mila manantona olona anankiray aka fiarovana akory iarovana tokantrano na iarovana ny tsenanao na iarovana ny asanao na iarovana ny fidiram-bolanao tsy mila maka zavatra avy any amin'ny olona any ianao ino no tananao mba iarovana ny fiainanao fa i Joba dia nasian'Andriamanitra fiarovana i Satana tady andrava azy fa mahita fiarovana dia tsy afaka mikasika ny fiainan'ny Joba no tahinao izy ny asan'ny tanana ary nanenika ny tany ny ondry amanosiny no tahinao izy ny asan'ny tanana tsy hoe no tahinao fotsiny izy fa no tahinao ny asan'ny tanana zany hoe ianao zany tsy maintsy misy asa ataonao dia iny no hitahin'Andriamanitra anao ka izany indrindra no atao amin'ny sabotsy izao dia zao ny fandaminana tompoko mitondra solotenan'ny asanao amin'io sabotsy io ohatra raha mivarotra ianao dia mitondra ampahany amin'ny zavatra amidinao ho solontenan'ilay fivelomanao ho any amin'ny maison de la culture fa ivavakytsika ary tsofina rano zany mety mivarotra ianao ohatra hoe légume mety
mety hoe poivron kelikely fotsiny no entinao tsy omena ho an'ny pasteur fa hoentinao miverina ihany rehefa avy eo tsy omena ho an'ny pasteur fa hoentinao miverina ihany rehefa avy eo na mitondra ianao laisoa anankiray mety mivarotra ianao akanjo dia mitondra ianao akanjo anankiray mety hoe mpandrafitra ianao dia mitondra fitaovana fandrafetana anankiray fotsiny mety hoe marteau na mety io tsofa raha mécanicien ianao mety mitondra clé anankiray mpiasam-panjakana ianao afaka mitondra ianao ohatra hoe carte bancaire hosolo tena n'ilay asanao fotsiny mety chauffeur ianao mitondra ianao permis de conduire zavatra ohatrohatran'izay no atao dia nareo mianakavy tonga fa ivavakitsika ary izy tory lalana ara-tsoratra masina fa io asanao io afaka nitahina Andriamanitra anao ary ho lasa lavitra amin'io ianao afaka no velomina Andriamanitra amin'io zavatra io ianao ny baiboly manko tompoko dia maresaka mazava tsara ato amin'ny bokyny Timoty faharoa Timoty voalohany azafady Timoty voalohany toko fahadimy eo dia milaza toy izao ny andininy fahavalo fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankonany dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankohonany zany hoe ny olona dia natao amelona ny ankonany no didin'Andriamanitra ny olona amelona ny ankonany sy zavatra ataontsika izay dia zavatra avy ao anatin'ny baiboly mihitsy iresaka mombana fivelomana isika ny toriteny sy ny fampianarana amin'io fotoana io zany dia resaka fivelomana misy fotoantsika miresaka lanitra misy fotoantsika miresaka afobe misy fotoantsika miresaka fanahy masina misy fotoantsika miresaka fanasitranana fa amin'io fotoana io tsika dia miresaka fivelomana lay fampidiram-bola lay ankonana sy lay asa lay ankonana tsika afaka no tafavoaka daholo tsika mianakavy afaka no tafita daholo isika mianakavy ary afaka ny anana fiainana tsara daholo dia zay no mahatonga anao mitondra ny solony tena ny asanao na ampahany amin'ny zavatra hoentinao mivelona izy toromarika mazava tsara azotsika avy ao anatin'ny soratra masina ahafahan'ny fiainantsika hiainga tsara azadino fa raha manasitrana Andriamanitra dia ilay heriny no mitondra n'ilay fanasitranana ilay zaroantsika vavolombelona eto ireny dia amin'ny fivelomanao ihany koa dia ny heriny ihany koa no afaka hiasa any anatin'izay fivelomana izay kanefa na eo aza ny hery ilaina ihany koa ny fahendrena fa na mahery aza ny olona rehefa tsy manana fahendrena avy amin'Andriamanitra dia tsy tafakatra ihany ary na dia tafakatra aza mbola rava ihany izy aleotsika mba tsy irona any amina resaka hoe grevy na mifanomezantsiny na fitondram-panjakana na hoe manilika andraikitra na hoe mametraka ny favoazan'ny fiainanao ho amin'ny olona anankiray hoe iranona ny natonga an'ity aleotsika mba tsy handefa fijery amina zavatra ohatr' izany fa aleotsika mba hijery hoe inona ny asako dia ahoana no hivelomako amin'ity asa ity raha ny asanao mifanaray tanteraka amina hoe fisokafana lalana misokatra lalana na hoe tapitra ny fiboana zay vao afaka andeha tsara ny asanao afaka mahita zavatra hafa atao ianao Andriamanitra tsy lany hevitra Andriamanitra rehefa atolotra ho azy fotsiny ny fiainanao dia manana ny fomba manokana hitondrany ianao izy manana hevitra heverana anao izy tsy tapidalan-kale ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ary mahita atao mandrakariva ianao ary rehefa miankin-doha tanteraka amin'Andriamanitra ianao dia omeny fahatsilovan-tsaina hoe zao atao sokafany ny sainao ampahiratany ny sainao dia mahita zavatra atao iny hoe zao ny tokony atao amin'izao fotoana izao misy tokantrano anankiray tato anatin'ny baiboly ato amin'ny Genesisy toko fahasivy amin'ny telopolo andininy voalohany ary Josefa nentina nidina ho any Egypta ary Potifara lehilahy Egyptianina tandapan'ny Farao sady mpifeny mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany ary Jehova
nomba an Joseph dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompony izy. Josefa ozy lehilahy nambinina nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompony izy ary hitany tompony fanombany Jehova izy ka izay rehetra nataony dia nambininy Jehova avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fity teo mason'ny tompony ka dia nanompo azy dia notendreny ho mpikarakarany tao an-tranony ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakarany tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany dia notahiny Jehova ny tranon'ilay Egyptianina noho ny amin'ny Josefa. Ary ny fitahiny Jehova nomba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha. Misy olona roa samihafa eto resahan'ny Baiboly. Ny anankiray i Josefa tanora 17 taona. Tanora zazalahy. Fa ny anankiray indray Potifara lehilahy tandapa. Mpiasa-panjakana Egyptianina tamin'ny fotoan'androny. Ary manana tokatrano, manana fandrarana. I Josefa dia lehilahy ankizilahy nailiky ny mpiraitam-po taminy. Ny alona ny mpiraitam-po taminy. Ny fialonana tsy zavatra vao androany fa nisy hatramin'izay. Dia tsy tiany rahalahiny itsony ny ahitany Josefa dia nalatsaky ny rahalahiny tao anaty lavaka izy. Nampijaliany tao anaty lavaka saika velany ho faty tao anaty lavaka. Fa noho ny fitondrana Andriamanitra magaga moa dia nisy Ismaelita taranaka Ismaela zany nandalo teo amin'ny toerana nisy an'ny rahalahiny Josefa. Dia nanan-kevitra hoe aleo amidy amin'ity Ismaelita ity i Josefa dia ataony zareo andevo any. Zavatra lazaiko anao dia zao ninona fisiparany olona anao fa rehefa olona omban'Andriamanitra ianao tafavoaka foana. Ninona akasiparana ataony olona amin'ny fiainanao na amin'ny asanao na amin'ny fivelomanao fa rehefa olona omban'Andriamanitra ianao tafavoaka foana. Dia namidy izy dia nentiny Ismaelita tany Egypta. Rehefa tonga tany Egypta dia mbola namidiny indray. Namidiny tamin'ny lehilahy atao hoe Potifara, mpiasa-panjakana tao Egypta, tandapa. Dia rehefa tonga tao izy dia lasa mpiasa tao amin'ny Ismaelita tao amin'ny Potifara tao zafady. Dia izy miasa ao amin'ny toerana io fa misy zavatra ny anatiny any mapety ny asa ataony. Misy zavatra ny anatiny any ary tsy karitry Potifara mihitsy, tsy karitry ny lehibeany, tsy karitry ny patron zany hoe ity ankizilahy ity zany to misy zavatra mapety ny fiainanay ao aminy ao. Hatramin'ny nahatongavany ity ankizilahy ity tato ohatrany mety be ny fiainanay. Ary zay andraikitra apetraka aminy ohatrany vitany tsara sady ohatrany misy fanambinana izany miaraka amin'ity ankizilahy ity. Averintsika vakina ny 14 teo. Ary Jehova nomba an Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompony izy. Zay zavatra zay no tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika tompoko. Hoe ambinina ianao eo amin'ny fivelomanao. Ambinina ianao amin'ny fidiram-bolanao eo. Tsy olana mihitsy eto na inona fidiram-bolanao rehefa tsy fahotana le izy. Satria misy fidiram-bola kosa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra be dia be fanjaranao ny mandinika hoe inona daholo zany. Fa ianao aza mahafantatra hoe tsy ity kosa tsy tian'Andriamanitra ity fidiram-bolako ity. Fa fahotana ity tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra ity. Fa ninona asanao rehefa tsy fahotana le asanao.
dia ny zavatra kendrena dia zao amin'io sabotsy io anomboka amin'io fotoana io anomboka amin'io dia hoany anatinao zay fanambinana izany ka amin'io asanao dia manomboka ambinina ianao mety anana asa mitovy amin'ny hafa ihany ianao mety mitovy ny asan'ny rakoto sy rabe fa i rakoto afaka ijoro vavolombelona hoe ny ana dia tena mety be mihitsy ity asako ity ataoko hoe sambo mitondra bajaja eny angenareo ny anankiray lany lasantsy mandritra ny tapakandro ary amin'ny telo tolakandro izy dia mbola miteny hoe tsy mbola tratrako foana ny versement ankoatra amin'izao nefa niala tamin'ny 5 sasany maraina tao an-trano izy amin'ny telo tolakandro izy mbola miteny hoe tsy mbola tratrako ny versement ankoatra amin'izao mety amin'ny 5 ariva any izy vao mety mahatratra versement kanefa efa kely sisany fotoana iasany dia versement tratra iny indray izy mbola te andeha hitady karama dia ny lasantsy efa kely tsy maintsy nividianana lasantsy indray ny ray alina ohatra sady mba hisy ety ny asa ara-pitsoko fa ny sasany ray amin'ny 5 maraina ndefa nahatratra versement inona ny antony satria tsy hoe mahafantatra ihany hoe aty misy olona maromaro aty zay na any ambadikary zay misy olona maromaro mitangorona mety andeha bajata tsy voatery ho resaka ohatr'izay fa misy fanambinana ny anatiny ary io fanambinana io ny mampety ny zavatra ataony mety mivarotra koa ianao ny sasany mety maraina mandra-pahatoandro ny andro ny olona manontany ny entana misy ihany ny olona manontany ny sakafo amidina misy ihany fa vitsy ny mpividy fa ny sasany ray hitangorona ny olona maro eo ary vetivety dia lany ny entana amidiny lany ny entana amidiny hitanao miasa atao mety mitovy fa ny firoborobony tsy mitovy mety ozy anao pastera inona ny fandraisan'izany amin'ny fivavahana inona ka ilay ivavahantsika tsy ny anampian'Andriamanitra antsika ave tsy lanitra ihany fa raha mbola eto ambonin'ny tany ianao misy dikany matombola ny velominy ianao anjary ny fiainanao ary ny baiboly ihany koa dia vola nilaza mazava tsara teo tamin'ny Timoty voalohany 5 teo raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankonana dia efa nandany finoana izy dikan'izany ny olona manaiky ny finoana dia mamelona ny ankonana tsy normal zany ianao mivavaka nefa tsy velonao ny ankonanao mivavaka ianao miditra am-piangonana ianao mafana fo ianao mety ho dekona aza ianao mety ho mpiandra ianao mety ho manana andraikitra lehibehibe anao any am-piangonana kanefa mijaly mafy ny ankonanao dia ozy ianao hoe azo fijaliana io rankizy fa iaretatsika mandavataona zany dia azo fijaliana foana mila velona ny ankonana ary zay fanambinana zay mila hita ao amintsika zay iny fanambinana iny tompoko natao hoe fitahina Jehova iny ny fitahina manko tsy fiara ny fitahina tsy vola ny fitahina tsy asa fa ny fitahina dia hery mipetraka any anaty fahasoavana any anaty mampety ny fiainany olona fa ny fiara sy ny vola sy ny asa dia vokatra ilay fitahina any anaty ny bokon'ny Galatiana dia milaza fa rehefa nandray an'i Kristy tsika dia ilay fitahina any Abrahama dia tonga aty amin'ny jentilisa ozy izy zany hoe i Abrahama dia nitahina Andriamanitra misy zavatra any anatin'ny Abrahama napety ny fiainan'ny Abrahama ka rehefa nandray an'i Kristy tsika dia ilay fitahinan'i Abrahama dia tonga amin'ny jentilisa ozy noho ny nandraisantsika an'i Kristy zany hoe nisy transfert an-javatra transfert de grâce famindram-pahasoavana transfert de bénédiction famindram-pitahina zay tonga ao anatin'ny olona nino an'i Kristy ino no mapety ny fiainana ino no mapety ny asan'ny tanana ino no mapety ny zavatra ataony iny ihany koa no mapety ny asa fitoriana filazantsara zay ataony ino no mapety ny asa fanomponana ny ministera misy azy eo amin'ny 7 ary hitany tompo ny fanombany Jehova izy zany Potifara zany ene manana ny Andriamanitra tompo iny satria ny Egiptiana dia misy Andriamanitra hafa ivavahany misy Andriamanitra hafa itokiny tompo iny fa rehefa tonga tao amin'ny tranon'ity lehilahy ity i Josefa
fantany fa Hebreo Josefa ary ny Hebreo manompo an Jehova Andriamanitra. De tsapany ny patron any hoe lay Andriamanitra ivavahany sy tompoina dia tompoiny ty ankizilahy ty momba azy, manampy azy. Miompy eo izy satria misy biby fiompy apetraka ao andraikitry Josefa dia miteraka foana le biby fiompy. Possible mety matimaty ny biby fiompy talohan'izay. Enao ihany koa ne mety ohatry zany mety enao mety manao poulet de chair ne mety zany mivelomanareo matimaty azy. Mety miompy akoho ianao, mety miompy ondra ianao na bengy tsy haiko matimaty azy. Fa noho lay herin'ny fanambinana sy ny hery lay fitahina ao anaty dia miteraka ireo zavatra. Arakaraka lay hery ao anaty no mitondra fanambinana na mitondra laginina. Fa misy karazana olona manana fijorana vavolombelona ratsy hoe hatramin'ny fanambadianay dia tsy nety ny fiainanay. Misy fiainana lehilahy normal tsara fa hatramin'ny nanambadianany hatramin'ny nanambadianany rasoa tena nomboka teo tsy nety ny fiainana. Toy hoe hatramin'ny nanambadiako anao raha matoty tsy mbola nisy nety mihitsy ny fiainatsika potika hatramin'izay niarahako taminao. Possible izany satria i rasoa misy hery hafahafa any anatiny mitondra fampitehana. Tahaka izany ihany koa mety nisy vehivavy nandihy tsara ny fiainana fa hatramin'ny nanambadiany rakoto dia tsy nety tsony ny fiainana satria i rakoto misy laginina ny anatiny any. Ny vahaolana tsy fisarahana ny vahaolana. Mety amin'izay dia hoe hitady olona hafa fa fanafahana ny vahaolana. Manantona n'Andriamanitra velona. Manantona any amin'ny fivoriam-bavaka, tsy manantona ny pastera, fa manantona ny anaty fivoriam-bavaka, miainy tenin'Andriamanitra velona, miainy torolalana mazava ara Baiboly, dia mandray vavaka fanafahana ary connecté amin'ilay fitahinan'Andriamanitra amin'izay. Dia manomboka eo, raha tsy nety ny fiainanao teo aloha, afaka mety amin'izay aorianan'izay. Amarana koa azy satria tapitra ny fotoanantsika amin'ny 14. Ary Josefa nahita fity teo mason'ny tompony ka dia nanompo azy. Dia notendre no mpikarakara ny tao an-tranony ary izay rehetra nananany dia natolo no andraikiny. Josefa zany raha piasa tsotra izy tamin'ny voalohany dia lasa gérant izy taty aoriana. Tanao zany no ilay herim-panambinana tao anatiny dia tsy nitsahatra niakatra sarangam-piainana izy, niakatra klasy sosialy ary niafarany io Josefa io azy andevo Hebreo natongavany tao Egypta premier ministre niafarany tao ary tsy vitany hoe premier ministre fa ozy hoe natao orainy Farao aozy izy. Zany hoe Farao no mpanjaka tao Egypta kanefa i Josefa dia mbola coach ny Farao. Izy ny mpanolo-tsaina ny Farao. Ny seza ihany no nampahambony an'ny Farao fa ny fitondrana dia i Josefa tanteraka no nitondra ny tany Egypta ray manontolo taty aoriana. Satria la herim-panambinana tao anatiny dia nitondra azy niakatra trano. Ary ny trano izay nidirana ny tranony Farao ny tranony Potifara azafady izay tandapany Farao dia nambinina sy nitahin'Andriamanitra. Mety misy amintsika tonga eto mahionana amin'izao fotoan'izao mety manam-bola ianao, misy mpanampy ao an-tranonao mety mivavaka izy, zanak'Andriamanitra, aza ilika izy io ary aza to tsinitsinina. Fa indraindray mety amin'ny olona izay no heverinao fa tsinitsino ihany koa no mety hoe hitahin'Andriamanitra anao. Mety tsy ampy fivelomana izy matoa miasa ao aminao fa rehefa nivavaka izy misy herim-pitahina ao anatiny tsy voatery tonga ho azy ao an-tranonao io olona io. Eritrereto hoe tapakazo tsinitsinina aza mo itokiny olona heveriny olona fa apetiny fiainana. I olona io ndray tsy tapakazo fa olona mihitsy misy hery ao anatiny mety asoa ny fiainanao ka aza atao tsinitsinina. Tao anatin'ny Baiboly nisy ankizy vavy anankiray azo babo avy tany amin'ny ady nataony Siriana tamin'ny Israely. Dia nisy ankizy vavy nentiny zareo avy any dia nentiny ilay commande ny miaramila ny Siriana tao an-tranony izy. Zay commandant ambony io dia natao mpikarakara ny vadiny tao, nanompo ny vadiny tao, manasa ny akanjo ny vadiny tao, manao massage ny vadiny rehefa reraka ny vadiny, manadio ny kiraro ny vadiny, mahandro ny vadiny. Kanefa io vehivavy io
ankizy vavy io dia mivavaka amin'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. La i Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, io no ivavahany. Io no solution tamin'io tokantrano anankiray io, satria boka ilay commande ny miaramila ny Siriana. Izy commandant ambony fa boka. Ianao rehefa boka zany tsisy ajany na manam-bola na manan-karena na manam-boninahitra, fa io ankizy vavy io no nanoro hevitra hoe andao ianao hoentina amina mpaminany ohatran'izao. Izy io dia lehilahy n'Andriamanitra, Elisa no anarany, fa zay lazainy izy io dia tanteraka ary misy vahaolana avy amin'Andriamanitra amin'io lehilahy io. Rehefa nanaiky an'izany ilay commandant lehibe, nanaraka ilay torohevitra ilay ankizy vavy kely, dia nandray fanasitrana avy tamin'Andriamanitra. Ka misy olona mety hoe heverinao fa tsinitsinina amin'ny fiainana kanefa vahaolana ho anao. Ka zao atao tsinitsiny reny mety piasa madinika miasa any an-tranonao reny, mety piasa madinika eny amin'ny tsenanao, na mety piasa madinika any amin'ny orinasa, fa nyrao ireny olona ireny any koa no fitahinany amin'ny orinasanao, ho fitahinany amin'ny tsenanao, na fitahina amin'ny tokantranonao eo. Aza atao tsinitsinina ny olona fa tsy fantatrao ny zavatra entiny. Ka amin'ny sabotsy zao any amin'ny maison de la culture ny fotoanantsika mianakavy amin'ny 7 maraina, aza mba manao tara. Raha mba tara farafaratsy ny tara afefakadiny na tara 20 minitra, fa tara adiny ray zany kosa efa tsy dia tsara loatra, fa mizaha tonga amin'ny 7 tsika fa tratratsika tsara zany. Maison de la culture amin'ny 7 maraina, maison de la culture vavaka ho an'ny asanao, ho an'ny fivelomanao. Nareo mianakavy ohatrany mihitsy tongava, hatramina mpianatra tongava. Dia mitondra ampahany amin'ny zavatra hoentinao miasa na ampahany amin'ny asa fivelomanao. Raha mivarotra sakafo ianao, sakafo, dia mitondra amina sakafo manta zany, ampahany amin'ny zavatra amidinao hoeny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hoentinao mody ihany eo akory fa tsy hoe omenao ny pastera. Dia raha ohatra ka hoe manao asa tanana ianao, raha mpanjaitra ianao mety mitondra hety fotsiny aninge ianao dia efa izy fa tsy hoe machine coudre no entinao any. Mety mivarotra ianao, mivarotra telefona, mitondra telefona anankiray ianao, hoentinao mody ihany iny rehefa avion, fa tsy hoe omena ny pastera akory. Zavatra ohatr'izany zany no ataontsika raha ohatra ka mpiasa mpanjakana ianao mitondra mety hoe carte bancaire na hoe bulletin de paie reny no entinao, tsy fantatra zay takatra ny sainao ihany, io no entinao, dia isy torolalina omena ary isy vavaka atao. Hitantsika Andriamanitra. Sabotsy amin'ny 7 maraina maison de la culture, dia ny alady fetiny reny any an-tany masady zany amin'ny 7 maraina ihany ny fivoriam-bavaka, dia amin'ny 7 maraina. Mily fiderana indroa zany rehefa alady amin'ny 7 sy amin'ny 7 amin'ny fetiny reny io dia ivavaka ihany koa an'ny renitsika amin'io fotoana io amin'ny alady indray atany masady. Rehefa tonga bazariny atany masady dia mandeha amin'ny lalana ohatrany ho any Tsararano iny 20 metatra eo ankavanandalana no misy azy raha bazary tsika no midina izany. Manao cache-bouche daholy dia mieza zany mitondra fa raha sendra tsy manana ianao sanatrian'izany dia tsy maintsy omena ihany mba ahafahanao hiditra ao anatina fivoriam-bavaka. Fa nelanelana ray metatra hatrany ny fandaminana anatin'ny fivoriam-bavaka dia manasa tanana alohan'ny hiditra ao anatin'ny fiangonana. Raha eo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy, midera sy manaja ny anaranao misaotra betsaka tamin'ny fotoana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitantsika Andriamanitra. Fanany voninahitra, fandarana ahafahanao mandray torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.